Pazapakits miaraka amin'ny Lexi vao mandray ianao dia tia. Confiez-vous à une équipe professionnelle qui vous offre divers services de qualité. Queen of Beauty, la qualité professionnelle pour vous présente Pazapakits. Ny talenta tena izy ato anatiny Pazapakits miaraka amin'ny Chocolat mitsiro tena izy. Maminy mihaino mozika miaraka amin'ny Pazapakits sy Caprice. Miarabantsika rehetrarehetra manao ana daholo nareo rehetra atao amin'ny American Center, manao any koa nareo rehetra mijery ny televiziona. Tonga soa ato anatin'ny Pazapakits be dia be mihitsy nandray anjara tana mpiandohana eo amin'ny 500 mahery eo fa 20 no tafakatra eto amin'ity prime aty ary ity no prime voalohany izay iarahantsika eto amin'ny Dreaming. Prime voalohany tokoa izay anarantsika sy arahantsika ao anatin'ny thème voyage. 20 zareo ho amin'ity voalohany ity, 4 no mody kosa ny na ny miala moa zany atao anatin'ny fifananana ao amin'izay prime voalohany zay 1 taona hatramin'ny 13 taona ny salan-taona atao anatin'izay prime ny Pazapakits izay. 4 sahady no mandeha mody ary 4 foana no miala ny fifananana. Lizy moa tsy hoe mandeha mody satria mody isan'andro zareo tsy misy ny vila efa hitantsika ihany iny isan'andro zareo mianatra. Mbola kely kosa mbola kely loatra ary mila ray aman-dreny, mila fianakaviana ary dia saiky tonga ihany koa ny ray aman-dreny sy fianakaviana manohana amin'izao fotoana izao. Fa ankoatr'izay ho an'ny androany dia fifananana izy ity zany misy ny mamitsana araky ny voalaza teo ary ny mpitsara irery ihany no mamea ny noty ho an'ny androany sy ny misafidy hoe iza ary no hotazomina ary iza no tokony handeha amin'ireo 20 izay mandray anjara amin'ny androany izao. Ao ampidirintsika avy hatrany ary izay mpitsara izay ary satria androany ry zareo vao hitsara aloha ankoatra ny tany amin'ny step 1 na step 2 androany misy telo mianadaza efa kalaza be tsy tena atolotra tsony aloha fa nefa aloha atolotra ihany avy atao amin'ny sisiny drindrato 10 taona lasa zay nanaova ny Pazapa ary izy no mpandresy ny Pazapa fa 4 efa 10 taona ihany koa izy zany nanaovana ny mozika firma. Eo akaiky ny firma misy any mpanakanto mpamorikira mpihira efa mpitsara ny Pazapa ihany koa tamin'ny Pazapa lehibe i Bodo. Ary mpitsarantsika fahatelo izay mbola tsy atolotra ihany koa fa atolotra arabaina ihany koa dia mpihira efa 12 taona ny rana satria tamin'ny herintaona ohatra nanao fety be intsika ary mpamorikira ihany koa izy efa nandalo kely tamin'ny Pazapa ihany koa ny tsara ary miaraka amintsika izy amin'ity Pazapakits manontolo ity tovitray. Ho an'ny androany dia eo am-pelatananareo telo mianadahy zany aloha ny toy ny lalao Pazapakits ho sarotsarotra ihany ny safidy satria raha ny fijerinay dia betsaka ny mahay ary tena mahay avokoa izy rehetra fa dia anareo no manome ny hevitra rehefa avy eo efa vonibonina ao amin'ny kolisy ao ry zareo 20 mianadahy amin'izao fotoana izao. Inona no mitranga ao Artina? Tena efa vonina tokoa zahay atao amin'ny kolisy amin'izao fotoana izao efa mipetrapetraka daholo na ny volona ny makiazy na lokomena efa mipetrapetraka daholo amin'ny rehetra zazakely mafatifaty be reto dia angambany tonga dia voatombontsika ity prime voalohany ity vadika any amin'ny Kristan fitenenana apitran'izay ankizy voalohany izay ndao. Aty amin'ny mpijery aty no misy amin'izao fotoana izao dia hiaraka aminareo eto anolotra an'ireo ankizy izay hiditra tsirairay eto satria voyage ilay izy mety misy tsy ambaratelo ihany koa anatin'izany voyage izany ka dia horaisitsika ary ikaliana ao anatiny ilay hiran'ny lohanina hoe nos secret. Hiditra amintsika kosa ikaliana na ifeno anjary manana Kaliana Arnala Daniela 12 taona izy classe de 4e eny amin'ny Les Bambino izy mianatra ary nira tena tiany dia niran'ny Adele niran'ny Lohanina ihany koa karazakira R&B reny zany tena mahafinaritra azy. Nanao any Hello any Adele izy tamin'ny Step 3 amin'ity prime ity dia hiezaka ampiseho antsika niran'ny Lohanina ikaliany Nos secrets.
m'accrocher 10 and 11, 10 and 11. Un joli bouquet nous a tout m'accrocher. Ndroso Kalina mandroso eto akaiko eto iresaka amin'reto mpitsary reto tsika hoe nanahoana izy teo. Loha hevitsika aloha zany a mamafisina moa zany fa voyage ny thème ho an'ny prime androany ary misy thème matrany isaky ny prime androany aloha zany dia izay voyage zay ary izy nanomboka azy teo amin'iny aéroport kely iny nanahoana infirma izy no hiteny infirma tovotrovotray. Ya ny resaka mihira aloha mahay mihira be Kalina tsara le fomba fihira fa misy zavatra kely fotsiny a za mino fa efa ao amin'ny Kalina ihany le izy fa mety hoe seho sehatra voalohany dia mety menamenatra kely fa tsy ampy jejojejo kely tanao le tsy ampy jejojejo kely fotsiny a ny sainina atsika malalaka be thème atsika voyage a dia tiako raha mba nandehandeha tsara zay ianao a tao anatin'ny mihira iny zay fotsiny fa tsara le izy ka mahay mihira be. Zay tsinitsiny kely ny nisy teo a inoko fa eraka amin'ny mpampianatra ianao dia vo afaka mivoatra tsara ao anatin'ny ty pazapaty ary mihevitra hoe tokony ho lasa lavitry Kalina misy tsy nitsoresako zao aloha le tsininy fa mihoatra amin'ny taonanao dia ao anatin'ny hoe normal raha mbola tsy hainao zay zavatra zay fa mahafinaritra le feonao tady ho garagara kely
dia misaotra. Misy anampina zay tovy tiako be zay fotsiny malaza anazy dia ye ok ary ndao tsika ikaliana andeha hamonjy ny any amin'ny coulisse indray a any raha teo misy any artina afaka manazavazava mitranga ao ie rehefa zay ara ny notiny kaliana moa zany namen'ny jury ao anatin'ny taratasy dia rehefa avy eo hitantsika eo ihany zay rehetrarehetra zay fa efa zareo rehetra zao efa samy mitaitana be hoe ovina ny anjarako ovina ny anjarako ovina ny anjarako asa hoe izy andray ara niakatra manaraka eo ambony sehatra eo ao tsara mihitsy a ny mpijery ato amin'ity American Center ty ao tsara daholo veo zany za miorakoraka eto akaikitsika eto zany a ary vonina ny andray an'ireo ankizy a mitondra tsika mitety firenena maromaro a satria zay le hoe voyage ato anatin'ny Pazapakitsa dia hoentina any Paris hoentina any Paris indray sika ary tsy hoe Paris amin'izao fotsiny fa Paris hoe rehefa amin'ny alina ary tena mahafinaritra dia hoe mbola ankizy a no mihira azy a zay moa tena mahafinaritra ato anatin'ny Pazapakitsa ato a alina Paris zany a iarahantsika amin'ny koloina tovavy mahafinaritra hatrany no miaraka amintsika raha haingo no menjanahary koloina antsoina hoe koloina 12 taona mianatra etsy amin'ny Sainte Famille Mahamasina classe de 4e izy a vao nifindra mihitsy a ary tena makafiny zavatra ataony bodo a Alexandra Burke sy Adele tiany daholo nira rehetrarehetra fa ny tsy mahary tsy dia manavana anazy ny manao rapy nirany Mikes Davis ravoravo no nataony tamin'ny Step Free ary amin'ity takariva ity dia hoentiny koloina makany Paris isika alina Paris Imagina sa di magatika nyamye narimina ura firavani piazza miawawari ni bande tutu chafiara ni arabe halinaririnina mitabataba tirona likisamaru futimena siafaku andalana janaje nyamuru janu izai sendre vale magazayina cafe tovara avuku eti cheru halina Paris mihira fiti timeti mati mi aina wanadi fitiabanare tani ni avina tani jaza na malala tena tina erijeja si vetsu bu jami ciao ciao uazi yavuku alivuni mamiracha ni tani chiuni lani chiu simana baru apambula fa mami tena mula mami oh 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 Halina Paris mira fiti magatika mitoerana malaza de sarika tofety lava miravaka zavana Saint-Germain na Champs-Élysées sini apa pediabe mi panzevo samirevu mi kurana matetika andalane ni tanau mi hira si pandi mi lalau harai gitara naku nyanguru dau ni pifan katimu tomazacha nautuku mi fanuru kuruka eti sieru
dray mitraotrao azy avokoa anivony mamiratra ny tanikio ny laniko sy manao faro afambola fa mamitena mola mamy lina pari alina pari mihira fiti mihira fiti valina pari koloina androseto indray tsika aloha ahoana ny fahitan'ny mpitsara azy teo body efa vonona tsara aneo ny heviny maitso ie maitso mazava tsara vonoko aloha sao dia tsy meko maitso satria mahafinaritra na dia misy tsinony aza izay tsinony azo amboarina fa voalohany indrindra aloha misaotra n'ilay musicien ako izay fatako daholo ny lohany ao ambadika eo raha zao zavatra ataony sy afitsony izao misaotro amin'ilay arrangement izay tena tsy neritreretiko mihitsy ary misaotra le tsinony kely firy-taona moa i Chloé 12 mbola ohatrany mitovy amin'ny Kalina ihany hoe misy zavatra ataonao izay tokony ho tsara kokoa na be loatra dia tokony ahena kokoa izany hoe raha nanao marathon ianao teo dia tokony manao promenade azonao ve le zavatra nytantarainao inona le fotoatin'le hiranirainao teo fotoatin'le hira nataoko teo zany dia hoe nakany Paris dia mahita an'le olona mandindihy sy ohatr'izany dia ohatrany hoe manemonemona amin'ny Madagasikara dia ianao zao raha le zavatra ianao zao zany ampirana le izy le mitantara aminay ianao avy any a Paris fa le nataonao teo mbola any a Paris ianao dia mbola miaina le izy fa rehefa miverina ianao dia misy zavatra hoe ohatr'izany le hitako tany misy olona mifankatia dia ohatran'ny olona mifankatia ohatran'le olona teo aoriana misy olona mandindihy dia tokony mandindihy fa ianao nandihy foana hatrany voalohany tsy ratsy fa mila izay le ataoko hoe mila raha mihoatra kely izy dia alatsaka kely raha latsaka kely dia ampiakarina kely atonony tsara izany eo amin'ny taonanao ary anisan'ny zavatra tokony ianaranao fa aza raisina amin'ny lafy ratsy fa raisa amin'ny lafy tsarany izay ao anatin'ny zavatra ianarana raha teo moa izay rehetra izay satria mbola lavidavitra ny lalana raha tafadoy hatramin'ny farany misy anampiana izay mpitsara hafa sa tonga dia jiro ninay efa maitso aloha teo efa napretim-body izy teo fa tsy napozy koa hoe miaraka amin'le raha refesina miaraka amin'le muzika ny zavatra natao dia efa ataoko hoe avolenta ihany raha hoe ho an'ny taonany Clouna le izy dia amiko izany le izy aloha zany efa tsara amiko aloha mamusicien anahy ohatra na mampira anahy amin'ny taonany Clouna zao efa hitako hoe efa tafapetraka tsara le zavatra tokony ho tadiavina ary mihoatra kely ary fa ny zavatra tiako tenena anankiray hoe ny araka teny body teo hoe mihoatra kely le fihetsika par rapport amin'le zavatra tantaraina ao anatiny fa amin'ny ankapobeny tsara firma misy ampiana tsy dia manana ampiana loatra fa voalohany aloha izy aloha maitso manaiky mihitsy aho hoe voafehin'le sofla nietsika be izy fa voafehinao tsara le feo tsy nisy ny kitotoana dia milay be zay ihany saotra anareo teny mianada dia tehaka be ho any Clouna ary any amin'ny coulisse indray aloha tsika satria moa mandehandeha mitsangatsangana ihany koa ny aloha hevitra nalaintsika tamin'ity prime voalohany ity dia be dia be zao ny endrika maro isan-karazany alain'ny ankizy tahaka ato amin'ny hiakatra tsirairay avy eo mosehatra moa zany fa Luka zao aloha tia nalaiko eto akaiky hoe ity dia tiako antaniana be izy hoe ohatrana hoany ty akanjo ity fandray amin'ny hira Luka zany ty akanjo anaova Luka ity ie fandray amin'ny hirako le izy satria nampanamboarina manokana
Tsy loka aloha niaraka amintsika fa izy nitazako teto akaiky eto fa angamba ny Christian apitra ny mpifaninantsika manaraka. Eny mpifaninantsika manaraka dia miteny izy hoe rehefa mba mandeha any ianao dia aza vela eto fa tena ory tovavy anankiray tao anatin'ny pazapa no mihira sy tompon'ity hira ity ary dia nindramina zazalahy kely hitahiry ny mitondra ny hirany Melky Mansoara tahiry. Andao tokoa raha indray zazalahy kely indray izy no Rasolo Harrison Nambinitson tahiry tahiry ny antsona azy 13 taona izy ary mianatra ery amin'ny FJKM Manosy Vavakery classe de 4e. Marion aloha zany no tena piratiny ary ny gadina R&B no tena manavana anazy. Nirany Majka rahaté Yaradi no nataony tamin'ny Step Free ary amin'ity takarivo ity dia mba hitondra ny hirany Melky izy azy ilozanao. Tahiry 13 taona tahiry dia totika ato ambitsaritsika. Ya ny mahafinaritra anahy aloha zany zao
tahiry a le hira hoe azilozanao raha vehivavy zao ny hiran'iny dia ohatran'le nataony milody mampalaheloelo iny fa nafinaritra ana amin'le dia tena coffboy mihitsy izy bandy izy tonga dia asehony mihitsy hoe masitsika tsara izy ao anatin'le miresaka an'le hira tiako be le fihetsika lehilahy lahy fa tsy bakely lay be zay ihany za no hevitra fotsiny satria tsy tenin'ny feon'lahy fa ny feon'lahy zao mbola ke zao dia tiako loatra mbola io feon'lahy io a fa za matahotra fa jalijaly kely fotsiny dia avy eo mivadika miverina zavatra hafa indray any a fa tsy maniny any a fomba ny zavatra daholo zany dia tiako zany le feon'lahy androany ahoana ozy mipoziny lahy rehefa izany elahy ve tiany lahy hoe loza mamalahy elahy hoe lasy mamalahy ro volana dia tiany lahy zany sa tsy tia lahy tsy tia lahy dia ahoana mipoziny lahy rehefa ozy izy elahy mantsy mamalahy hoe aza lozana mama ataovy aza lozana mama aza lozana mama loza mama ihany lahy am'izaniko ataovy le feon'ny lahy teo aza lozana mama dia ahoana mipoziny ny vatany lahy mihitsy ny tiako hita ataovy ohatra hoe aza lozana mama ohatra tsy fantatro mama aza lozana tsy haiko hoe ahoana aza lozana mama zay mama aza lozana izy a dia elahy tsy voatery amin'ny lelahiny lahy tsy voatery nandehandehibe lahy any a fa miezaka miditra ao anatin'le donkira dia lahy moa tsy manana zipa zany fa ohatrany hoe mamalahy zany le aza lozana mama any a zay satra ie maitso aprehatra ie marina be daholo zay voalaza zay hitako hoe tsara be le feo a tiako le feo moa le amahakizy an'le izy ro raha tenena le izy hoe aza ilaozanao mety fa tsy tembetsaka e fa amin'ny akapobe le izy tiako a fa le fihetsika amin'ny alalan'ny fihira fotsiny a tafiditra ao anatin'le hira dia le thème le izy a ao anatin'izay hoe aza ilaozanao zay araka ny voalazan'ny boty sy firmin teo a no amboarina kely amin'ny manaraka arakaraka le thème ya zay ny any mpijery ny ampitsara nahazo maitso telo any ampijery efa tehaka mafy be any koa eny teo a raha sika indray ny mpifanina manaraka any amin'ny kolisy any zareo moa zany a roapolo mianada ato anatin'ny mpifaninana ny pazapakids dia 10 ihany zareo no lehilahy anisan'izay zao a hitahiry fa avy miaraka tamintsika teo dia aviange tahiry anontaniako hoe inona ny manavanana anao kokoa satria zao ny irana ataonao tao irana vehivavy nefa ianao lehilahy dia inona ny tianao kokoa ny mirazy irana vehivavy sa irana lehilahy irana lehilahy fa iny moa zany zao irany mailkilo zany iny nataony iny a asa hoe tovolahy sa tovavy kely indray no araka amintsika manaraka Christian tovavy kely no hoentsika manaraka eto artina ary irana olona ataontsika hoe andrarezina ao anatina mozika miresaka feo a indrindraindrindra moa fanodimandry ilay mpanakanto fa tena mahavariana hoe ny ankizy amin'izao mbola mahay tsara nyty hira hoentiny fifaliana ity a irany Whitney Houston izy ity a I will always love you. Johnson Samuela eke Namasu fifaliana Samuela zay ny antsona azy a folo taona izy a la petite précieuse ny sekoly misy azy ary classe fahenina izy ainy daholo ny irany Whitney Houston ny irany Stéphanie ihany koa ary tena tiany gadona slow ny irany Beyoncé If I Were a Boy zay no nataony tany amin'ny step 3 ary eto kosa izy a dia manasantsika iain'ny I will always love you any Whitney Houston of
And so Fifalinina ndroso eto indray tsika tsikitsiky be foana aloha ny etsy amin'ny mpitsara etsy nanahoana izy teo Fifaliana hira be fandripandrika be zany le safidinao dia nandrasan'ny olona ianao teo amin'ilay fandrika hoe io fa tafavoaka sa tsy tafavoaka dia tafavoaka foana dia izay aloha bravo. Iza nampianatra anao an'ilay hira? Efa le izy zany nenoko foana fotsiny. Nenona foana fotsiny dia hay fotsiny. Dia iza no niarana anao répétition taminao?
za dia dadanay zokinay. Dadanareo zoky. Firy taona zoky? 22. 22. Zoky eo amanaraka hitsikely teny anglisy a satria ny raha ohatran'ireny dia entin'ny ankizy mianatra teny koa dia amboarina tsara le izy atao araka ny tokony ho izy dia amin'izay me mahay teny anglisy kokoa ianao any amin'ny alalan'ny ohatran'ireny fa misy zavatra maromaro izay nisofinao fotsiny nianatra azy fa tsy izay le tena teny tsy misy dikany loatra izany fa rehefa manatrika olona ianao ka olona mahay an'le hira dia manjary omeny tsiny ianao satria tsy hainao le izy. Androany tsy hainao na meky tsiny fa izoky 22 ans izay efa mahay miteny anglisy mba ampianariny lalana tokony alehany io zazy io zay dia fatelo farany fa za lava resaka be azony tiako loatra tony zazy tony rehefa mihira ianao ambanimbany dia ny vibrato anao fantatrao le vibrato le feo mangovotra iny ohatrany manao hoe lavalava ohatr' izay fa rehefa mihira ambony ianao dia aingakaingana manao ohatr' izao kokoa le izy le amboniny any tiako kokoa no le ambany azonao iny ny tsara faneny kokoa sady zazazaza kokoa fa le anankiray le ataonao ambanimbany iny tokony efa hibodo antitrantitra io manao an'izany fa tsy mbola ifeonao matanjaka tsara io any Ie, fa miresaka mpampianatra bodo dia aleo efa miaraka tamin'ny ankizy andro maromaro moa zany ny coach marina voalazany teo mody any an-trano izy any an-trano miaraka manao famerenana matetika fa manaraka ny ankizy nanomboka 2 andro talohan'ity prime-ty coach Iary Rapanoela izay miaraka eto akaikitsika eto ihany koa izay fampitsara tany amin'ny step 1 sy step 2 ie tanaty faraingo iny fa hitovy sa ifirmany manana ampiana hafa tsy manana ampiana fa efa voalaza amin'ny boty teo daholo ny anankiray fotsiny hoe firy taona moa fifaliana 10 vofehanao ao anatin'ny taonanao le mihiran'le izy fa ohatra ny hitako hoe mety havita tsaratsara kokoa noho izay angamba ny manaraka firma manantena be fa tsy maintsy mahay mira be mihitsy ndry rehefa mahazoazo taona kely eo fa tena teo efa nampiaiky anahy mihitsy hoe vitanao le hira vitanao daholo le fandripandrika rehetra ozy boto eo ary anisan'ny hira sarotra iny fa vitanao le izy fa mino fa rehefa le bebe kely eo ndry tena ho fantatra Madagasikara ny fahaizanao mira foana foana zay mendrika azy fealoha le jiro maintso sa tsy ho anareo mieny teka be ary ho an'ny fifaliana daontsika ho any amin'ny coulisse indray hira sarotra tokoa raha ny safidiny fifaliana tsara moa zany mampafantatra antsika eto amin'izao prime voalohany izao fa ry zareo mpifaninana ihany no ny safidy ny hira ao ataony hoampidirintsika angamba ny mpifanina oay azafady manaraka asa hoe iza dia inona indray ary ny hira ny safidiny ie tena fanamariana mihitsy satria mba tsy mitovy amin'ny pazapaha ho an'ny ankizy lehibe manko efa misy lisitra omenay zany hoe rety no atao fa amin'ny pazapaha kidy zany dia hoe aleo mihitsy ny ankizy no misafidy ny hirana fa eny efa fantatra zao tsy maintsy ambadika eo ihany dada sy neny amin'ny teny ty atao na ty natao ty atao fa fa mba hoe avy any aminareo ny hira zay atao ity nefa zao mety mino fa ity ankizy ty no safidy azy satria mpanakantin'ny ankizy izy ty tamin'izy mbola tsy tena lehibe ohatran'izao zany satria noho ny lehibe ma ilay sirus hitatsika efa somary mivaralila kely ihany fa tamin'izy mbola kely ny tena nitiavany ankizy an'ity the climb iarahantsika amin'ny mélodie tovovavy kely anankiray no iaraka amintsika zao dia mélodie Valsourandriana Solo antsoina hoe mélodie 12 taona izy ary mianatra eny amin'ny Paul Minot 6e ny classe misy azy mipiratiny tempo geg Melki izy dia tsy mifidy gadokira fa mahafinaritra azy daholo ary efa nanao discool hono izy ty irany Miley Cyrus When I Look At You no nataony tany amin'ny step 3 ary mbola tsy miala amin'izay izy fa hitondra ny The Climb indray ato anatin'ny Prime Voyage You'll never
Ye masosotra koa misy lavaka ato narotsika ijery ny pitsarato hoe nanahoana izy teo aloha na dia nisy an'iny aza angamba izay tsy fotony za makiteny be firy taona aminao raiky amby folo taona miloatra ane zany misaotra besaka amin'ilay sang froid aza tazomy zay teo tsy hainao zay tazomy foana zay amin'ny taonanao a amiko efa tsy zavatra mandratra sofina mihitsy zavatra nataonao tena tu as tout zay fitaovana rehetra entina mandroso anaovana carrière efa anananao tena efa eny aminao eny tsisy ataoko hoe raha hoe vary zany a dia ataoko hoe efa mendrika hojijaina fa miandry kely tsy azo atao mantsy hoe efa tonga any amin'ny tapony satria raha vao tonga any amin'ny tapony ny olona dia efa miomana hidiny izy zay fa ianao mbola tsy tonga any amin'ny tapony fa mbola mizatra azonao atao be dia menara mitendry mahay mitendry ve ianao mahay kely menara mitendry ilainao be mihitsy no mitendry dia menara mitendry a dia tiako loatra saotra tompoko firma tsy haiko na le hirany tsara sa le akizy mirazo mahafatifaty fa ohatrany tena mety tanteraka efa voalazan'ny boto daholo ny saika resahako teo fa nyravainy le micro dia lasa fa tsisy maharatsy zany fa tena mety ka salut saotra tompoko tovy misy anampiana zay sa efa voalaza no comment aussi izy mifitenenana fa za aloha dia faly be mihitsy teo dia faly be a dia tohizo foana le ezaka za efa nenjery ohatran'iny fa tsy ohatrany zavatra nataonao ny zavatra nataoko fa ohatrany voaty amin'ny saiko tya fa ianao natazona an'le izy tohizo foana anatin'le izy tsy nanimba an'le zavatra nefa le izy tsy manimba an'le izy a fa courage foana fa tsara be ny zavatra ataonao feno tanteraka jiro zany mazava ho azy mirehatra ho an'ny tovy ihany koa eny tehaka be ho azy ary ary dia tonga dia Christian Riapitari no asantsika manolotra hoe iza no manaraka ao tanatin'ny fifaninanana ohatran'izao a dia marina tokoa hoe misedra zavatra maromaro ny ankizy a vao manomboka ao anatin'ny fifaninanana dia efa misy an'ireny hoe step 1 step 2 step 3 sy ny sisa dia tonga ty anatin'ny prime ty amin'izay a efa tena hoe manao an'izay hoafany mihitsy ny ankizy a ary soa ihany fa eo a ianareo mpijery a izay manohana an'ireny ankizy ireny a amin'ny tehaka sy ny orakoraka isaky ny miditra eto izy ka dia mangataka avy aty aminareo mpijery aloha zany hoe mba ame courage a satria zareo zany ao ambadika ao tena miorooro mihitsy hoe hiakatra mba midobodoboka kely zany ny fondry zareo a manoloana anareo mijery indrindra koa moa nareo any an-trano any a mampiasa ny hashtag pazapa PZP Kids na PZPK mety foana zay ataonareo a ahafahanareo miresaka ny pazapa Kids ao anatin'ny réseaux sociaux a na Twitter na anaty Facebook any dia ny kely indrindra amin'ireo mpifaninana no raisitsika manaraka izy a enitaona dia ny anarany a dia Christian. Locomotive.
lavati a casual la fama vitale. Mi si samua la masin locomotive. Mi te guda come ne chemin de fer. Mi tourne vino vacanze, t'adaptan la kilasi, wani la caloche. Se no erano già. Ten locomotive line and it's gonna river even though solo no metro. Metro na tono luma na no tamo ma diam la nambi ena tanan neshi. Energia si javanya abi azmana na petrol lavate casual la fama vitale. Christian, izy ny zandry indrindra ndao tika sy laloha androso eto dia rehefa eto tandremana tsara ao dia misaotra an'izy telovavy izay nanao lafika feo tatsy-ambadika tatsy ihany koa fa i Christian aloha zany ny hoenontsika ahoana hoy ny mpitsara. Ry mafatifaty loatra e manina moa izy teo efa ao anatin'le rythme kosa e zany e efa ao anatiny kosa le rythme dia mihitsy ny ray trano amaky izy eny taona moa izy teo e eny taona ie toy izy lesbaina fa manina nefa izy azo nasianareo miteny zavatra betsaka loatra olo-dehibe ohatra anay arabatalela zazakely azy ianareo tany sainy-daola hatramin'ny Madagasikara hatrany ambony arikatra re ambany ary Christian tsy ninina zavatra teneniko hoe tsy azony lahy any fa elahy tiako be loatra elahy ana tiako loatra mo elahy dia za koa moa tia lahy izarany anarako bodo dia sarotra be na menoty an'io zazo io fa tsy mety mihitsy io ampifananana amin'iretsy efa le bebe retsy izy za mba mangataka mihitsy ohatran'ireny mpifanaoko izak'izay bazapa reny hoe mba aloha izazo io jany eo mandrakizay tsy haiko izay anaovanareo an'io namenareo biscuit na bonbon amin'ny farany fa raha tsisy an'io ty pazapaty ohatran'ny mampalahelo ary za tsy amenoty mihitsy angamba sa tsy maintsy mamenoty zay rehefa eo mameno manemaizavoty any aloha ho azy manoka ameko noty azany ameko noty tiako be monao dia mba azasaina miteny be loatra io zazo io e any dada sy mamany izay misafidy le hira tsy miteny aloha dia efa apiretiko ny maitso na ataontsika hoe nisy diso tononkira tsy tadidy kely tena matadidy tononkira be io raha ny fijeriko azy marina ny tenin'ny boty teo hoe lava loatra le tononkira fa na izany era ny vitany teo milay be toy izany milay be ye nareo koa mino tato trano fa nakafian'ny Christian teo
dia takizay koa nareo any an-trano any a miona indray tsika rehefa avy eo a mbola be dia be ny mpifaninana tsy nandalo teo aoriana tokambarotra eto